Manolotra ny araba tompoko lahy finaritra indrindra tompoko vavy. Raha makasika ny metotetry ny androntsika amin'ity herinandro ity aloha raha hitantsika amin'ny sary izao dia saika rakitra rahoana aloha any amin'iny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny. Izany hoe mety hivadika orana somary miatoato izay indraindray. Raha ny foronana amin'ity herinandro ity ara dia atao anatin'ny 2 andro avy aloha, izany hoe hatramin'ny alarobia ho avy izao dia saika hisitraka orana hatrany any amin'ny tapany avaratra sy morontsiraka avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny, izany hoe any amin'ny faritry Sofia, Diana, Sava, Analanjorofo ary ny faritra Atsinanana mitatra kely any Alaotra Mangoro any izay orana malefaka izay. Atao anatin'ny 2 andro avy ihany koa dia saika hivahatoerana aloha eto amin'ny faritry ny afovoantany, ny ilany Atsinanana afovoantany indrindraindrindra ny andro saika somary manjombona izay mety arahana erikerika manify any indraindray. Ny maripana mifanaraka amin'izay ary dia amin'ny alakamisy ho avy izao vao vinavinaina isy fiakarany kely ny maripana ambony indrindra. Andao jerentsika ary ny mety tetry ny andro ho amin'ny rapitso maraina. Azo orana malefaka hoy ateo ny tapany avaratry Madagasikara sy ny avaratra Atsinanana iny, izany hoe any amin'ny faritry Sofia, Diana, Sava, Analanjorofo ary ny faritra Atsinanana sy Alaotra Mangoro. Ho an'ny faritry Boeny, Betsiboka, Analamanga ary ny faritry Vatovavafito Finansy Atsimo Atsinanana iny kosa dia andrahoana amin'ny ankapobeny raha toa kosa ka somary arahana erikerika manify izay ny voamaraina any amin'ny manodidina ny ilany Atsinanana ny Vakina Karatra, Moromania ary Otmatsiatra. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia saika hitohy hatrany aloha ny orana malefaka any amin'ny faritry Sofia, Diana, Sava, faritra Analanjorofo sy Atsinanana ary Alaotra Mangoro. Raha toa kosa ka saika andrahoana hatrany any Betsiboka sy Boeny ary any amin'iny faritry Vatovavafito Vinany sy Atsimo Atsinanana iny. Ny ilany Atsinanana ny faritry ny afovoantany kosa dia saika anjombona amin'ny ankapobeny arahana erikerika manify any indraindray. Ny faritra sisa rehetra moa dia maina amin'ny ankapobeny. Raha ho an'ny maripana voatombotombana ho amin'ny rapitso maraina zao dia manodidina amin'ny 13 degré celsius eo ny eto amin'ny faritry ny afovoantany, raha eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 12 degré kosa ny any amin'iny morontsiraka sy ny revoparitany rehetra. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia mananika hatrany amin'ny 3 na 4 degré mihitsy ara indraindray any Maeva-tanàna sy ny Antsohi ihany. Raha toa kosa ka eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré eo ny eto amin'ny faritry ny afovoantany. Araka ny tombana teo moa dia amin'ny alakamisy anoany no vinavinaina hiakatra tsikelikely izay maripana ambony indrindra izay. Raha ho an'ny toetry ny andro ho an'ireto firenendehibe ivelan'ny Madagasikara reto zao dia anorana malefaka ny any Nairobi, ho maina be kosa ny andro any Johannesburg, efa nibiasa andrahoana simy masoandro ny any Paris. Ho an'ireo nosikely ivelan'ny Madagasikara kosa indray ary dia azo orana malefaka aloha ny any Comore raha somary maka endrika tandrifindraona izay oran'izay ho an'ny La Réunion. Ho maina be ny andro any SSL raha andrahoana mitsitokotoko kosa ny any Mayotte sy any Maurice. Dia izay indray ary amin'ny vina amin'ny metotetry ny androntsika ho amin'ny rapitso tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra anao nanaraka nay hatramin'ny farany. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.